assurance AVA tsinjovidinizao no avy ny fianakavianao aro miaina sy miary mandry ivony azo antoka tokoa ny vaovany matv miaraka amin'ny assurance aro. Togetoni fotoana ny famezana ndretsika ribijery ajaina amin'izao alatsinainy ny Pentecosta izao fotoana anaranao ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv tolorana ny arapary isika ny tokantrano izay mbola tafiaraka aminay amin'izao takariva izao ary manasanao ampitiavana anaraka hatramin'ny farany ny vaovao izay novokariny ny fahitalavitra matv amin'izao alina izao iobana betsaka amin'ny fankalazana ny fetiny Pentecosta isika fa tsy adino anefa ny mitondra ihany koa ireo vaovao politika izay nisongadina tamin'ny farany herinandro iny samy nanamarika sy nankalaza ny andro ny Pentecosta ny kristiana teto Madagasikara hipoka bovavaka koa ireo fiangonana izay sendra nandalova ny mpanao gazetitsika teto amin'ny fahitalavitra matv omaly alady ny namana Lova Ramanatsoa mitatitra izay vaovao izay. Hipoka avokoa ireo fiangonana sendranay nandritra ny aladiny Pentecosta votomponona avokoa ireo kristiana nandritra ny fankalazana ny fandalovan'ny fanahy masina porofin'izany no ny fandaminana dia nahitana fidirana indroa ny fiangonana ny Jesosy Kristy eto Madagasikara na ny FJKM etsy Andavamamba Kristy Velona. Satria Andriamanitra fanafensika mino afakasika rehetra manatanana ihany koa akasika tamtompo toraka izany ihany koa ny fiangonana anglikana eklezia episkopaly malagasy avaratranjoma. Ifampitona maro ihany koa ireo mpino tetsy amin'ny fiangonana loteriana malagasy tetsy 67 hektara. Tamin'ny fomba miavaka ihany koa no nentin'ny Eglizy Katolika Apostolika Romana na ny Ekara Masinda Joseph fa anaty azo. Wa bibisaya pairun fasaran nenau avemna